fahasoavana fa iray mifanahy. Voazaro samy hafa ihany koa ny fanompiana fa mitombo iray ihany. Voazaro samy hafa toy izany koa ny asa fa iray no mpiahy dia Andriamanitra miasa ny zavatra rehetra amin'ny mpino eto an-tany. Samy manana ny toerana eo fikorana na ny lahy na ny vavy. Samy manana ny sehatra ahafahany manompo araky ny fahalalana. Sy arak'izay talenta efa sitraka Andriamanitra hamatsiny azy ary hivononana ho amin'ny asa tsara rehetra sy hampiavavavy. Ataon'ny vehivavy ahoana nefa no ahitana indray fotoana mbola isahana asa hafa ny ivelan'ny tokantrano efa feno ny asa fanompoana raikitra. Ataon'ny vehivavy ahoana nefa no fandahoan'ny fikoloana ary koa ny famahanana zava-tsoa ny ankonana izay natolotra azy olova sy adika manandraikitra. Fa ireo ankonana no raharam-pahamena no natao voalohany amin'ny asa fanompoan'ny vehivavy izay voantso ho zanak'Andriamanitra. Ka inona no ataony dia tsy maintsy ao an-tsary ny hitandro ny asoany, tsy ho singa, tsy ho roto, tsy ho leviny ihany koa ho amerivero andro. Koa ny fiantsotompo izay manendry azy andeha sy hiasa mba hamoa dia iraisany safidy amin'ny fahadiamanjana ny fanekeny izany. Ny fitombony am-panahy, ny fahitany fahombiazana amin'ny fanompoana koa dia samy hitombony ho zarivaty, ho zary reny mahafatra voatrany. Hainy tsara ny mandrefy ny alava fotoana ahafahany asa, hainy ny mandanjalanja ny afisitry ny asa izay tokony faina, hainy koa ny mandamina ny diary firaketana ireo zavatra kinasa ka izay rehetra ataony dia samy fampiarahany amin'ny fiadanantsaina. Tsy mba miavonavina izy ka mihevitra mihoatra no izay tokony heverina, fa mihevitra izay moa ny arakaraka ny ohatra ny fonona voaraiky. Mampiasa ny mpifaliana ny fanomezam-pahasoavana izy fa tsy mierina ka ny zara-fanompoana dia ataony voninahitr' Andriamanitra ratsy ary lazana